Iresaka ny maki de Madagasikara indretsika aloha anatin'ny resaka manaraka satria dia miamanakaiky hatrany ny fandraisan'ny Madagasikara ny fiadina tompontakan'ny Afrika ho an'izay taranja baolina lavalava izay manao mantena fatratra ihany koa ny ekipa-pirenena amin'izao fotoan'izao. Roa volana eo tokoa sisa dia hiatrika izany fiadina tompontakan'ny Afrika sady tafiditra ihany koa amin'ny fanitsanana andehanana ny fiadina tompontaka eran-tany any Londres amin'ny taona 2024 ny maki de Madagasikara. Tamin'ity farany herinandro ty ary dia nikisaka tany andrenivohitra vaky nakaratra tany ny maki de Madagasikara niatrika lalao ara-pirahalaina mitondra fanazavana mikasika indrindra izay dia ny maki izay i Eric Asefo. Ny tanjona moa zany mbola fitohizan'ny fanomanantena ihany le izy, zany hoe mba miova kely an'le eo amin'ny kianjan'ny maki zany dia mba mivoaka kely aloha dia any Antsirabe zany no alea satria misy invitation ana Antsirabe koa zany mba manasa amin'ny maki zany amin'le ligue parts reny dia mba manasa amin'ny maki Antsirabe dia mba mivoaka kely any Antsirabe zany dia any atao ny préparation zany isy match atao zany amin'ny Antsirabe dia izy koa ny samy maki dia ny tohany zany dia avandray avy any Antsirabe indray dia mbola misy tohany hafandray zany mbola ho tanterahan'ny maki zany amin'ny fanomanantena efa vonona maki zany hiatsika amin'ny kanina matoa misy zao zavatra atao zao tsy atao ambany zavatra mihitsy ilay izy dia efa près daholo ny joueur rehetra.